fa mbola anatin'izay baolina kitra izay ihany fa eo anivon'ireo ministera kosa indray izy ity na ny fikambanana Azoe Mimata dia nanomboka omaly tamin'ny fomba ofisialy ny fananana ka ny taranja basketball baolina kitra ary ny taranja volleyball nentina nanomboka izany fanadidina hoentintsika amin'ny ity hariva ity ary dia aneo amin'ny baolina kitra izay nikatrohany avy eo amin'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka sy ny ministeran'ny énergie et mine ka zareo avy eo amin'ny ministeran'ny santé no nivoaka nandresy tamin'ny isa roa no ray. Nanomboka omaly sabotsy ny andro voalohany amin'ny fananana regionaly eto Analamanga ho an'ny fanatanjahantena eo anivon'ny Azoe Mimata. Ny taranja baolina kitra sy ny basketball ary ny volleyball no nanomboka izany nandritra izay andro voalohany izay. Ny kianja Nakatso no nandray ny fananana ho an'ny baolina kitra omaly tontolo andro. Ity arahantsika amin'ny sary ity dia ny fihaonana teo amin'ny 3FB manao akanjo mena sy ny ministeran'ny énergie et mine. Tsara fanombohana teto ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka izay nivoaka mpandresy tamin'ny isa roa no ray. Ini tonga dia sterena amin'iny indrisy verto Kubna kely raha fa maty le ao ampovoany kubna kely. Malakilak kely. Andana Jack. Allez pas. Bravo Claude, bravo. Amboni. Tout de meto. Jack miomana Jack. Miferena lu. Jack. No, Jack. Efa mitenda hoe miazakaza fotsiny fa ohatran'izany iny novan'ny Claude Nio. Tanjon'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka amin'ity toam-pilalaovana ity ny ho tonga hatrany amin'ny tompon-daka nasionaly ho ny voalohany Ndematoto John Love. Io zany rahantsika mahafantatry le 3FB zay section football manovatra tsy maintsy miditra anatiny hoe mandraratra tanjona be le zavatra apetraka zany fa na dia marina misy fitarazona kely teo amin'ny fikarakarana le compétition eo nivon'ny mpiasa-panjakana isaorana zany le tompon'andraikitra fa miditra tanteraka atsika anatin'le compétition amin'izao fotoana zao zany dia ny tanjona moa matomana ny compétition dia nanomboka ny amboara araka zay teneniko zay. Raha eo amin'ny fananana livon'ny Azoe manokana ho an'ny baolina kitra zay manaona amin'ny fahitanao amin'ny fikarakarana sy ny fandraisa faharisihan'ireo mpandray anjara. Ya hatreto aloha zany satria araka le tenentsika teo tsy mampitaratara fanombohan'le izy fa ny zavatra efa misy an'izao efa mandray anjara daholo ny ministera rehetrarehetra anatin'le compétition zany. Io zao hitantsika n'androany tsy voatery amin'ny baolina kitra na ny basket na ny volleyball efa samy mandray anjara daholo ny ministera rehetrarehetra donc tsy dia misy atahorana intsony zany fa efa samy ao anatiny daholo ary mbola miantso zay mbola tsy noratra anarany zany misy telo efatra eo ngamba tsy isany. Vokatra hafa teo amin'ny baolina kitra izay ihany dia ny ministeran'ny tontolo iainana nandresy ny MCR tamin'ny isa ray ny ohatra. Teo amin'ny taranja basketball ny NFP nandresy ny ministeran'ny mponina tamin'ny isa 7/20 ny NFA nandresy ny CENI tamin'ny isa 10/20 ary ny FOP nandresy ny ministeran'ny rano tamin'ny isa 12/20.